Pentecosta! Iranisa moa zany fatena misy iran'izany. On ne parle pas la bouche pleine. Manana daholo nareo. Hitanareo, androany zany everiko fa hoe fête des pères satria tamin'ny heriny fête des mères jusque fête des pères zany androany. Aka tsy fête des pères akory fa Pentecôte. Fête du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De joyeuse Pentecôte daholo na mandry na mpanankarena. Zahay mpanankarena moa androany, zahay zanaky mpanankarena moa zany nahazo kilalao Pentecôte. Tsy fantatrareo mandry zany fa zahay mpanankarena ihany mahazo an'izany kilalao Pentecôte zany. Nenay ny Père Noël tonga foana isaky ny misy zavatra kely fa tsy hoe amin'ny andro Krismasy zany nenay vao tonga amin'ny Père Noël. Sady izy koa am'le sipa mamanay de zay fotsiny tiako tenenina fa Sara raha mba mahita tenenina kely ohatr'izay fa tato tena tsisy ho ambara mihitsy. De mitandrema tsara daholo rapitso rehefa mandeha mitsangatsangana manao lundi de Pentecôte sao de kidnapen'ny olona any nareo. Tiran-doza mihitsy ny mpianatry ny tompo tsy mifoka, tsy migioka, tsy miloka fa de hiaran'ny kidnapina indray amin'izao. Toy ny nahazo an'ireo mpianatra tamin'izany fotoana izany misy tao aorianan'ny Pentecôte de nenjehana ry zareo. Aza matahotra kirikara sarika fa nefa fantatry ny maro hoe sady mamy lava ny tsy maty afo tsisy kidnape andry izany na mienjienjeny. De zay aloha ny fa ohatrany lasa mitonona numéro mahazo be veloma. Pentecosta! Quella bella roca malagasy!